Ny tena marina zany a fanadiovana faobe zany a no natomboka ary androany moa zany a ny androa no safidiana zany hoe androany ny zoma zany a no anomboana an'lay izy. Efa nisy any fanadiovana natao nomaly a de teny amintsena zany nampafantatra ny olona sady nanentana ny olona zany hoe manomboka zao a dia fanadiovana faobe natao manomboka ny androany zoma. Izy ty a de misy ihany koa ny fampianarana an'ireto vahoaka hoe rehefa madio indray mandeha zany le toerana dia tokony tazomina zay fahadiovan'izay indrindra ireo a mpivarotra hani-masaka. Zay zany a ny tonentanana mafy a miaraka amin'ireo sarety a zay manan-kandarana ihany koa a dia ao anatin'izay olona tokony hanadio zay. Ny ben'ny tanàna misy moa zany no nandraiky fafa teo maly a dia nampianatra ny olona hoe rehefa tsy mandoto ianao a dia manadio. Hatramin'ireny le tatatra ireny zany a dia nataony curage dia satria any a no manary fako zany a ny akabeazan'ny olona. Zay toetra tsy mety zay a zay goragory zay mihitsy a no tandrovana satria dia zay zany tena mampaloto aty tanànatsika ity. Ity moa ny androany zany dia fanomboana fotsiny ihany fa isan'andro zany a dia tsy maintsy atao a ny fanadiovana. Ny fanadiovana faobe zany a dia isaky ny zoma. Ny RFD moa zany a no manao ny kojakojana isan'andro fanaraha-maso indrindrindrindra satria tsy maintsy ambenana ihany koa tsy maintsy zarina ihany koa zany a reo vahoaka zay nanadio. Tanina dia batao anaty sase io ary na zava-pato mety izy zava-pato fa ifanenta zany ny fokotany a ny fahadiovana manomboka zao fa tsy atao goragorany intsony dia raha mahita olona koa zany manao maroto aty a sy manao zao dia tokony zany nareo zay a.